Natolotra antsika hatrany ny arahaba omba piraritso tompokilasy tovovavy tafaraka atao anatin'ny fantaro indray isika eto amin'ny fahitalavitra ny televiziona malagasy dia mbola ankasitrahana ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany fanadihadiana hafa mahaliana anao tanteraka indray no atolotry ny fantaro anao ka hoy izahay hoe manarafinaritra ary zavaboary tsy afa-misaraka amin'ny fiainana zanak'olombelona ny zavamaniry singanina manokana eto ireo hazo ala, ny hazo fihinam-boa, ireo fanaovana haingon-tanàna sy ireo voninkazo. Tany ampiandohana tany dia naniry sy hita teny rehetra teny ary tsy nisy mpikarakara izy tony. Nitsiry tao anatin'ny fiainana zanak'olombelona avy eo ny fitiavana ny natiora ka niainga tamin'ny fanaovana bolabolan-tany na bolety, izany hoe tany madity eo no namonosan'izy ireo ny fakany izay natao mba hakana taranaka ireo zavamaniry tiana ho maro izy. Ny tatratrany anefa ny fitiavana sy ny fahalalandra zanak'olombelona ka taty aoriana dia nahita fomba hafa indray entina ampiroboroboana ny zavamaniry izy ireo ka tonga amin'ny hoe pépinière. Pépinière moa zany tena marina toeram-pamokarana zanakazo. Raha natongavana ny roso taminy zany natsapa hoe mety kokoa ny mamokatra noho ny miaro fotsiny. Ny olona tsirairay dia samy manana ny fiheverany sy ny fahalalany ny amin'ny fiavian'ireo karazana zavamaniry misy eto amin'ny firenena. Ho an'ny kooperativa fanohitra avy amin'ireo mpifindra-monina ny fiavian'ny sasany amin'ireo karazana. Raha ny natongavany tany aloha zany dia reny mpifindra-monina ohatran'ny hoe misy aziatika, misy afrikana nakaty amintsika dia ireny no nitondra. Mety ho ny vo izay avy nanany naririny teny dia naniry, mety ho ny kolokoloany mihitsy, ohatr'izay zany anankiray. Anankiray koa zany reny mpizahatany ireny rehefa nahita hoe toerana azo amokarana ho an'ny filany, satria raha ny angana zany dia ho an'ny sakafo nitondrany an'ireny, sakafo fanafody dia misy navadika ho industrialy moa. Dia ireny olona ireny zany no nitondra karazana hazo maromaro dia lasa foto-tsakafo ny akamaroany. Ireny mpanjana tany dia ireny mpanjana tany ireny nitondra mihitsy izy, nisy an'ilay ataontsika hoe colon ireny zany ireny nitondra voankazo maro ireny raha ny hazo fihinam-boa. Fa ny hazo ala moa zany nijerevany an'ireny dia le industrialy araka volazako hoe tamin'ny andron'ny machine nandeha entina angana le hoe vapeur dia ireny namboleny azoko ny koa nataoko taina hampandehanana an'ilay izy. Fa rehefa amin'ny endriny zao izy moa zany efa lasa industriel be, lasa akora fototra ilaintsika olombelona be dia be le hazo dia tany natongavan'le famokarana. Folo taona nisany izao izy reto ary mpikambana maromaro no mandrafitra azy ireo eo amin'ny fikolokoloana ny zavamaniry. Nivoaka tao anatin'izay indrindra ary ny fikarohana. Ity zany ny zezika rano ny bio vita tamin'ny zavamaniry. Tsisy fangarony io zany hoe produit chimique fa natao tamin'io zany ohatran'ny hoe ravim-boandelaka, ravina ambiaty, dingadingana, ravina taretra sy maro izay mbola tsy voatanisa ny tefrosiat tafiditra ao daholo. Taimboraka nampiarahana an'io dia azahoana an'io. Io zany tsy atahorana amin'ny ara-pahasalamana raha ohatra ny hoe zava-boatra hohanina no vilena aminy. Fantatra
fa be ireo zava-tsoa omeny ny natiora tsika zanak'olombelona raha tsy resaka fa tsy ny fahasalamana sy ny tombonandro hahavelomana. Manaprofo izany dadabe Louis Ravoajanahary izay 47 taona. Ny tombony dia ny fahasalamana aloha ve, ka le fahasalamana rehefa mivelatra ianao amin'ny zavatry ny natiora dia tonga ho azy ary tena mateza. 47 taona amin'izao fotoana izao, manambom-pony hoe mba vita zany 100 taona. Ny ankizy ihany mba amporisihiko mba anatona ny natiora ary velatra amin'ny natiora fa tsy ionona amin'ny quelque chose d'artificiel ohatran'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Rehefa misy fotoana aleo mba manatona ny natiora dia miaino ny vorona maniditsidinera ny tanàna na nina io fa zavatra tsara zany fa mampivelatra ny saina sy ny zay. Fantaro ary anisan'ny miaro ny tontolo iainana ny fanaovana ny fefy velona mitaha amin'ireo akora efa voahodina atao fefy. Ny faharoa, ireo hazo fihinam-boa izay mitondra hery sy tanjaka ho an'ny tena raha tsy resaka afa-tsy ireo voankazo misy sy vokatra amin'izao fotoana izao isika. Ny manga ohatra izay hazo maniry amin'ny tany mafana, hazo anisan'ny lehibe sy maharitra amin'ny taonany maro. Hatramin'ny 20 metatra kosa ny fidirobony arakaraka ny karazany. Anisan'ny be vitamina A, B, C izy ka manatsara ny hoditra, ny maso ary miaro amin'ny gripa ihany koa. Fanafody ny aretina maro ny hodikazony sy ny raviny. Ao ihany koa ireo izay maro tsy voatanisa. Raha ny papay indray no asiantsika resaka, izay mbola amin'ny tany mafana ihany koa ny tena ahitana azy. Mahatratra 4 ka hatramin'ny 10 metatra ny ahavony. Tsy maintsy mpivady ny volena raha te hahazo voa. Misy tombony betsaka ara-pahasalamana ihany koa izy. Ny tahony ohatra dia be calcium sy phosphate ary vy. Ankoatr'izay dia manampy amin'ny fandevonankanina ary ilain'ireo diabetika sy marary aty. Ampahany ihany ireo voalazantsika teo ireo. Ny akondro moa izay hita mandavataona tsy ambaka an'ireo rehetra ireo. Fa eo ihany koa ny paiso, tombony lehibe ho antsika zanak'olombelona ny fambolena azy satria dia mahatratra 80 taona ny hazo iray. Afaka 2 na 3 taona ao aorianany fambolena azy dia efa afaka mety ny voany. Raha ny fantatra, misy karazany 4 lehibe izy io ary misy tsy hita eto Madagasikara avokoa. Ny pibasy kosa indray voankazo avy any Chine sy Japon izy ity. Calcium sy vitamina maro no entiny. Saingy mila fitandremana be ny fihinanana azy fa misy poizina mahery vaika any anatin'ireny voany ireny. Santionany ihany ireo voatanisa ireo. Efa azo atao tsara nefa amin'izao fotoana izao ny manao azy tony anaty pot ka afaka findra amin'ny toerana araka izay itiavana azy. Rehetra izao isan'ilay voankazo afaka ataontsika haingo tanàna. Raha ohatra zany hoe antsika ao Antananarivo zao matetika tsy manana tokotany fa dia efa tena tery dia tery. Lavarangana ny ananana dia afaka apetraka eny an-davarangana zany rehetra. Efa misy voany io rehetra izao efa misy fleurany. Efa mandeha zany izy izao. Dia azontsika bataina io amin'izay toerana tiantsika asiana azy. Karakarana anazy indray zany hoe tany io ve ampy anazy. Tena mety tsy ampy anazy io fa anjarantsika indray zany mba manampy zezika dia tsy adino manampy vovotaolana mandrafahafahantsika na mametraka taolana any anatiny any zany ohatra hoe taolana 3, 4 taolan-kena zany tsoka taolana mialatsoka reny dia atao any anatiny any dia iny zany manampy anazy amin'ny fivelomany. Fa ny haingon-tanàna izay mamelona ny aina, mitondra fifaliana ho an'ny fosiny saina, ankoatra ny mahafafina retan'ny maso azy. Tsy adino ny voninkazo izay mila finiavana avy amin'ny tena ny fikarakarana azy
sady tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana ny fisiny na an-tanàna io na an-trano. Ilaina tsy ho fafinaretan'ny maso fotsiny. Inona ary ny tokony atao? Mambolé tsika hazo, mambolé voninkazo, mambolé zazo-volena na iray fotsiny ary. Fa raha itsika malagasy izay any ho any amin'ny 2 tapitrisa no mamboly ray fototra, dia efa misy hazo 2 tapitrisa vaovao indray anampiny efa eo. Ohatr'izay koa tsika aty amin'ny hazo fihinam-boa. Ny hazo fihinam-boa dia ny hazo tsy indray mandeha no tazana dia miala ohatry ny vary na ohatry ny anana, fa raha mamboly indray mandeha ianao dia apolopolo taona ianao mioty ihany. Tsindriana amintsika izany hoe mametrahana anankiray aza na eo an-tokotany ary tsy olana na frezy iray raha volenao efa voankazo ny frezy afa ataontsika anaty pot kely anankiray fotsiny dia efa mioty tsika, afaka atao desera iny na anaovantsika jus. Fafinaretana ny voninkazo matoa nasiana eny antsisy arabe, nasiana eny an-tokotany, nasiantsika ny andavaranga, nasiana amin'ny eny ambony latabatra aza. Ireny izany dia isan'ny zava-miara-miaina amintsika ary mety ary tena izay ngambany hoe isan'ny mahavelona ny olona, mahalava ny androm-piainan'ny olona dia ny ara-miaina tamin'ny natiora. Fa itsika ankehitriny somary miaina amin'ny plastika. Ireo karazan-kazo mitondra voninkazo ireto tsy alazo. Madagasikara aiza mitsiny aika fakakanao nosy maitsonana rambosika tamizany. Madagasikara aiza mitsiny aika fakakanao nosy maitsonana rambosika tamizany. Hitantsika amin'izany fa manana ny tantarany avokoa izao rehetra izao. Raha misy ary tantara tianao fantatra na ampidirina ato anatin'ny fandarana dia aza misalasala mitsidika sahady ny pejin'ny Facebook ny Fantaro TVM na ihany koa ny pejin'ny YouTube. Dia manome fotoananao sady ary izay satria ny fotoana dia manapetra amin'ny herinany ito izao indray. Veloma tompoko.